misy zao fotoana iaratsika zao ela zay mitenaandriamanitra hoe andro mahory, andro mahory. Amin'ny teny frantsay ndray izy de hoe temps difficile, temps difficile, andro sarotra. Zany hoe zao le andro sarotra. Satria milaza mihitsy Paoly any amin'ny Timothée any izy hoe ao ho fantatrao izy fa any ambarany any de hisy andro mahory. Fa ny olona teny ho tia vola, ho mpandoka-tena, hiavonavo, hiriny, tsy misaotra, mieboebo, tsy manaty zay masina, tsy manora isy reny, tia fampinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra, manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandaa herina. Zao vanim-potoana iainantsika zao zany. Andro mahory. Ny olona ho tia tena, ny olona ho tia vola sy ny maro samihafa. Eo le fitiavanao an' Jesosy. Eo le fanapa-kevitrao hiroso am' Jesosy. Eo le fanapa-kevitrao hiaraka am' Jesosy. Fa misy ny sopasopasana rehetra. Misy ny figapigana rehetra. Misy ny fitapitaka sy ny fandropandrika rehetra. Inona azo zay zay? Mampisy frein anao. Ary mampisy frein anao, mampiaso anao farany tsy manozotrony am' Jesosy. Ary ny zavatra anankiray tena am'izao fotoana zao tena hoe aretin' zao vanim-potoana iainantsika zao de resaka fanahina. Resaka fanahina. Manimby io fanahina io. Mamotika io fanahina io raha toa ka mijanona eo foana ao aminao. Tsy afaka hoesorina, tsy afaka lavina, tsy afaka atao tsy isy ny fanahina. Fa amin'ny maha-olombelona ary indrindra amin'izao vaninandro sarotra zao de bebesaka ny fanahina. Raha tamin'ireo taona lasa tany mety raha ohatra hoe diplôme fanahina, amin'izao fotoana mety efa ray taonina ny fanahina. Satria me mandroso de tenin'Andriamanitra mety tanteraka daholo de misy fanahina ny olona. Ary fanahina io mampidi-doza raha tazominao ao aminao. Rehefa ny olona ny manahy tsisy fifaliana tsony hitanao eny amin'ny fiainana. Satria rehefa manahy miasa saina, tebiteby, tsisy fiadanana, tsisy fitsara, fa manahy lava. Tenin'Andriamanitra aminao androany zay tonga eto amin'ity fotoana ity, apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Fa izy no mihay anareo. Aleluia. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Fa izy no mihay anareo. Na iza manana fanahina eto amin'ny lafin-javatra maro isan-karazany. Vahaolana toro anao androany, apetrao eo aminy ny fanahinareo rehetra. Fa izy no mihay anareo. Amin'ny teny frantsay de hoe déchargez-vous. Zany hoe raisika foana le teny frantsay mba manazavatra ihany le teny manazavazavatra ihany le teny frantsay. Satria raha amin'ny teny gasy izy hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Fa amin'ny teny frantsay izy mety matazataza kokoa hoe déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Iza manana souci ato. Saika andeha ondy any mba zany matety tsy souci mihina mitoriko amty eto. Fa somba nisy nitsakana tsy fahotana ny misy souci. Fa mitohy an'le ao aorianan'ny souci no mila jerena. Fa sao de miasara velatsisy na tsisy souci ka. Eo anaty eo souci be. Ny souci amin'ny teny latina de amin'ny hoe sollicitaire zay. Amin'ny hoe tourment. Tourment zany a mampisambodina. Avy amin'ny teny hoe lasa misy verbe hoe tourmenté. Tourmenté zany mihodinkodina. Raha ny olona mijanona anatin'ny fanahina mihodinkodina de rehefa mihodina de fanony.
dia mijery dia lafo. Inona tonga zay? Fanahina. Zany hoe fanafody omena tombotsika loany a dia sary zay vokosoloe dia tovososi. Ohatra hoe na telefona rehefa lobaty. Ao zany kely mila sargena. Zay mila sargena. Fa rehefa déchargé izy dia tsisy charge atsony ao. Dikan'izay hoe le souci na le fanahina mameno anao charge mihitsy ianao. Mila atao lobaty ianao zany miataka daholo le souci rehetra tsisy tsony. Dia rehefa telefona tsy charge tsy afaka miantso, tsy afaka manao appel, tsy afaka manao SMS, tsy afaka manao nini, midécharge. Azo zareo rehefa ny tômôbila midécharge ny batterie tsy mihetsika eo io. Dikan'izay hoe midécharge zany tena hitanao mivantana mihitsy hoe tsisy ninona tsony ty batterie ty fa maika. Tsisy ninona tsony ty telefony ty, tsy afaka etsona, tsy afaka anaovany ninona sariny fotsiny. Rehefa ao amin'i Jesosy koa ianao tokony décharge am'le fanahina. Tonga ny eo alefa ny Jesosy, tonga ny eo alefa ny Jesosy, tonga ny eo alefa ny Jesosy, tsy avela miambina eo fa mamotika anao io. Halleluia, décharge apetrao aminy. Charge zany koatra hoe zavatra atao tamosika dia milanja an'iny foana ianao, milanja an'iny foana ianao. Dia betsaka milanja an'iny foana ao, kekerin'iny mihodinao aloha, ahoana le zao, ahoana le izy, ahoana le fasana, ahoana le kolazy, ahoana ary fianarana ty zanaty, ahoana ary zay ty, ahoana ihany ary momba anaty. Décharge eo amin'i Jesosy zay dia aza raisina tsony. Halleluia. Petera voalohany toko 5:7. Zay resy teny momba ny fanahina io a. Ary mba ho regle momba an'io androany any aminao. Amen. Dia androso amin'i Jesosy ianao. Fa io souci io fanahina io mahataraiky ianao. Marina sa diso? Io fanahina io mahataraiky ianao io. Fa mila miala io zay anao vao tava-roso. Dia resika zay ao anaty fotoana rehetra ity. Petera voalohany toko 5:7. Ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no mialy anareo. Halleluia. Mamono tena miambena fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny limona mierona mitady zay rapany. Toero izy ka miorena tsara ny finoany ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriany zany dia manjony rahalahy ianareo rehetra eran'izao tontolo izao. Efa nianaratsika foana ny teny io hoe miambena fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny limona mierona mitady zay rapany. Efa nianaratsika izany, tsy zay no resantsika. Fa mialohan'le fiambenana dia inona tokony atao akiamo? Inona tokony atao? Apetrao aminy fanahinareo rehetra. Misy faraisa daholo io tena rehetrarehetra io. Fa raha ianao no be fanahina tsy haresenao amin'ny fakapanahy, tsy haresenao ny fizaham-toetra, tsy haresenao manoloana ny devoly. Satria ianao efa faible. Satria ianao fa marefirefy. Dia miampy amin'izay ny ataky n'le ratsy, miampy amin'izay ny devoly mihodinkodina manembela tady hamotika, mora ny azony ianao. Fa rehefa tsy eo aminao ny fanahina, zay ianao mamimitoy mamonona tena miambena sisisa. Fa ny voalohany indrindra no apetrao aminy fanahina. Izy toy ny teny io zany a. Misy 1, 2, 3 sisisa mihitsy. Alohan'ny ahononanao tena, alohan'ny ambenanao sisisa, apetrao aminy tompo aloha ny fanahinareo rehetra. Apetrao aminy ny fanahinao rehetra fa izy mianao. Halleluia. Apetraka amin'izy io. Ampastera. Amin'iza? Zay. Averina tsara hoe? Amin'ny Jesosy. Apetrao aminy. Apetraka izy. Apetrako ve? Apetrako manao. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Ianao mametraka azy ao amin'i Jesosy. Halleluia. Ianao mametraka azy ao amin'i Jesosy fa tsy izaho. Fa be da be tsy mametraka azy ao amin'i Jesosy fa mametraka azy amin'olombelona. Be da be mametraka ny fanahina, ny tebotebo, ny vesana any amin'olombelona.
Fa ny teny eto tsy miteny mihitsy apetrao amin'ny olombelona, fa apetrao aminy, apetrao amin'ny Jesosy. Petera, apôstôly, feno fanamasina, nitory ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny latsahan'ny fanamasina, tamin'ny Pentekôsta, olona telo arivo ray bevaka. Apôstôly mahery Jesosy ary Petera zany. Ary Petera zany rehefa nitory, Jesosy nambarana. Zany Petera zany rehefa nitory, namantary fotsiny izy, lalova ny andro Petera fotsiny, sitrany. Avolentona Petera zany. Lalova ny andro Petera fotsiny, dia sitrany. Fa i Petera tsy niteny na indray segonda hoe apetrao diamiko fa lahina rehetra. Satria tsy vita Petera zany. I Petera apôstôly tsy nilaza mihitsy nanoratra ny epistiliny hoe ho anareo rehetrarehetra zany. Ao am-pobao, sorato daholo hoe fa lahinareo rehetra dia eto diamiko aty. Dia rehefa aveo hoe eto diamiko aty dia ivaza ny rehetra zany. Tsia. Tonga dia natoron'ny Petera dia Jesosy apetrao amiko fa lahinareo rehetra. Tsy hoe nanoratra ny epistily dia tonga fa diamiko fa vonina mahany olanao rehetra. Ary ivany problemanao rehetra, eto diamiko fa lahinareo rehetra. Tsia. Amin'izao fotoana nefa be da be ny tonga fivavahana, manasa azy, ho any aminao, ho any aminy, ianao ho any aminy, amany olana. Aiza ny mpamaolana? Tsisy ny mpamaolana. Dia betsaka nefa lasa. Dia betsaka manao témoignage, manao publicité. Olombelona natao publicité. Olombelona natao témoignage. Hoe nanafaka anahy paster, nanafaka anahy ny lahin'Andriamanitra, hatramin'izay nampianarana tato amin'ity fiangonana ity. Dia nilamina ny fiainako. Vadaholo ny olako, vadaholo ny problemako. Fetratsara dia mibeba. Fa faniratsirana an'Andriamanitra zany. Faniratsirana Jesosy zany. Nga ny fiangonana no mamaha problème anao. Nga ny trano fivavahana no mamaha problème anao. Nga ny olombelona no mamaha problème anao. Mety fitaovana ihany zany eo anatrehan'ny tompo. Fa rehefa fitaovana ihany zany eo anatrehan'ny tompo, valo olanao, afaka ny ahianao, Jesosy direct. Jesosy ankalazay. Zay mahatonga Mosesy miteny hoe tompo aza izahay nomena voninahitra. Fa ny anaranao irery ihany, ny tenanao irery ihany. Fitaovana fotsiny ihany aho nampitanao an Jesosy. Fitaovana fotsiny ihany nanambaranao ny famalinana sy ny marina rehetra. Fa le tena izy dia Jesosy. Amin'izao fotoana ny fitaovana nombana, ny olombelona nombana, ary ny olombelona no manao otazy ny zanak'Andriamanitra. Satria ianao nazo fahasoavana tato amiko, tsy mahazo miala totsony ianao. Satria ianao silana tato amiko, tsy mahazo mandehandeha ianao fa eto amiko ihany ianao. Satria ianao nivady eo ny olanao rehetrarehetra tato amiko. Zavinao ah, zany e namahany olanao io. Olona fanompotsako zany ampavetavetana mason'Andriamanitra. Ny namahany olanao, ny manasitrana anao, ny manafaka anao, Jesosy ireny ihany. Alleluia. Ny olona dia fitaovana fotsiny ihany, rehefa vita iny, miala le olona fa Jesosy mity. Tsy misy ozy izy apôstôly na mpaminany lehibe zao. Hatramin'izay mpaminana rehetrarehetra. Ary jauna misy ny teny hoe he, sao dia veranareo fa zano izy. Tsy zano izy. Fa zana amahany io tadina kapan'i Jesosy hoe tsy mendrika. Tsy izy mihitsy aho, fa Jesosy no izy. Firy ny mpampokon'Andriamanitra amin'ny teny izany izao fotoana. Firy ny mpampokon'Andriamanitra milaza hoe tsy zano izy fa Jesosy. Fa hoe zano izy, je suis l'homme. Zano izy. Dia mipetaka any izy, teneniko foana le izy, da tsy haiko efa indimy na mimpolo amin'ny teny mitory teny eto. Mipetaka amin'ny banderole be, postera be, pastera ny eo. Pastera ny rôlina. Pastera ny rôlina. Pastera ny stara. Pastera ny ametrahana ny falahina. Mianako vadiny eo akaiky eo. Pastera ny vady. Efa mandany amin'ny ambily manao manapotana iny any amin'ny imprimerie tany any, mipetaka ery aloha ery. Ohatra hoe Julien Lepers na Michel Drucker ny hitanao manao représentateur amin'ny télé sy amin'ny resaka zao tontolo zao re. Aiza tsy pastera sy apôstôly zany na hideraderery ambony ery amin'ny affiche banderole rehetra hoe ty za. Izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena.
Oenaka mety tsy tonga kely olona raha tsy asiana fahaletarany. Io rehefa ny tompony misarika olona tonga eo foana ny olona. Na ambravorana na inona rehefa ny tompony misarika tonga eo ny olona. Fa tsisy nandefa SMS tamaraina hoe tongava daholo ihany. Nisy ny tenanao hoe tongava ty. Nisy ny azonao hoe tamaraina hoe mba tongava rehetra fa mahamenaka be raha banko dabio. Tsisy a. Jesosy manao an'io. Rehefa zay Jesosy misy olona eto dia misy olona. Rehefa tsisy olona eto dia Jesosy hoe mojano mipetraka. Fa maka clientélisme le fivavahana amin'izao fotoana. Samy mamoaka ny sariny eny daholo. Samy mamoaka ny posterany eny daholo. Na mpihiro, na mpasteny, na mivady, na inona io. Izy mirona, tsy izy mirona, Jesosy mirona. Izy ny star, tsy izy ny star, Jesosy ny star. Olona mofo amandahy ihany re, kakany, vovoka, zavony. Zay andalo ihany milevony. Aza very voafitaka ianao. Hosdoka ny hatsaran-tare sy ny hatsaram-bika. Fitaka ny hatsaram-bika, zava-poana ny hatsaran-tare. Fa ny lehilahy, vehivavy, matahotra ny Jehovah no beray. Halleluja! Raha lasena vavy rehefa aminao ny fanamasina. Rehefa aminao ny fanamasina misy zavatra mitranga eo. Rehefa aminao ny fanamasina tsy mila miteny ianao fa misarika olona zany a. Halleluja! Zany Jaune mpanao batisa zany hoe any anefitra zany no toroteny. Any amin'ny désert zany no toroteny. Fa rehefa miasa ny fanamasina tonga ny olona any amin'ny désert. Tsy tomo ny fanahy fariseo ary anadembelaka. Ny mpamoriana ary anadembelaka. Ny jiosy ary anadembelaka. Dia no olona nomeny Jaune tsaratsara mihitsy hoe titarana tomera rano. Fisa nanondro anareo andosina ny fatezeranao azy. Fa tsy nanany taminy tongavany. Lazanao référent. Lazanao paster mipelapetra azy. Tsy rehefa ao anatin'ny fanamasina zay asain'ny tompony lazay. Loza nareo izy. Mpanora-dalàna sy fariseo. Tanàna tomera rano. Fa iza koa mba nanora nareo bebaka. Zany namara nefa ny olona rehefa tonga mba bebaka. Le olona rehefa mba tonga bebaka mboboa dia nao nefa papapapapa. Rehefa fanamasina mampiteny, miteny arak'izay tarihin'ny fanahy. Fa mahavonjy anao io teny io. Halleluja! Manasitana anao io, mampahery anao io amin'ny Jesosy. Halleluja! Jesosy ny rohan'ny olona atao amin'ny sinagoga. Ro zany hoe rohan'ny olona atao amin'ny FJKM, rohan'ny olona atao amin'ny protestant, rohan'ny olona atao amin'ny saina, rohan'ny olona atao amin'ny NRE. Lasa ny anefitra misy azy, fa mbola tonga ny olona any anefitra. Iainao an' Jesosy. Tsy misy publicité nataon' Jesosy. Tsy nisy afisy be mipetraka tery alotaria tongava ty fa nanao fiangonana hafa anay zay Jesosy famonjena. Efa niala tasy amin'ilay Jesosy magaga. Dia ndraindray niala tao amin'ilay Jesosy famonjena dia nakali amin'ny Jesosy fitiavana. Dia izy ary le aleha ilay Jesosy famonjena, le fitiavana, le magaga, le Jesosy mamonjy. Izy amin'ireo zany le aleha. Salahady atao amin'ny Jesosy famonjena, dia lahady ray atao amin'ilay Jesosy fitiavana, dia lahady manaraka atao amin'ilay Jesosy fahazavana, dia mifandimbitimby eo. Ore olona, ringana ny oloko tsy fisiany fahalalàna. Tsy zarazarainao Jesosy. Jesosy ny fahafiaron'Andriamanitra. Halleluja! Jesosy ny roana atao amin'ny sinagoga fa nanao fotoana, nandreraka. Ary nanizikizina ny tsy fahamarinana sy ny fahotana rehetra. Tsy zaka ny fariseo, tsy zaka ny mpanora-dalàna, dia nalefa tany anefitra. Fa rehefa tany anefitra izy mbola tonga tany ny olona andraiky famonjena. Halleluja! Na ho tereny ianao, na ho vizolana ianao, na alefa lavitra ianao, zay aleanao rehefa ao ny fanamasina ny siton'olona foana. Halleluja! Ao aminao ve ny fanamasina? Ao aminao ve Jesosy? Halleluja! Raha ny vola laninao amin'ny resaka publicité, laninao amin'ny panneau publicitaire, laninao amin'ny afisy rehetrarehetra, no hividaranao vary sy loka ho amin'ny mahantra, zay mizozy Jesosy. Lany amin'ny million anao mametaka afisy ery ambony ery. Ary ny sasa moa tsy afisy fa le vidéo efa le mandehandeha iny, iny koa volavola be. Tena Jesosy ihany le havana. Jesosy ihany ary Jesosy irery matoranao. Io Jesosy ihany. Ary Jesosy tsy mamelana ipelapelaka intsony. Tsy afaka mamelaka intsony zay. Tena efa mandeha ty masininy ty.
Raha vao mipetraka ianao tsisy azo atao, maty. Betsaka ny olona rehefa tafiditra anatin'ilay masinina, tsy afaka mijanona intsony. Voankazo ka ny any Karaiba. Karaiba zany any Amerika. Any, maheno ilay tompoteny avy etỳ Madagasikara. Manoratra hoe tena marina ny famarinana rehetra. Ary ohatra ny amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Rehefa nitory Petera, voatsinona ny fonony olona. Ozy ny olona, inona tokony ataony re? Dia nefa voakasika koa ny olona amin'izao toriteny rehetra mandeha zao, dia manontany izy. Inona ilay tokony atao? Misy tonga dia manontany, misy afaka manao batisana ve? Any Karaiba. Any Karaiba, any Amerika, any zany. Tany frantsay. Mampahero maheno an'izany hoe Jesosy ny miasa, Jesosy ny mikasika ny olona, ary ma Jesosy ihany ny voninahitra. Ary miarahaba izay any Karaiba manaraka zao toriteny zao. Fahasoavan'ny Tompo aminareo fanasina sy fahazavana, ary fahavombelona mahery vaky amin'ny Jesosy any misy anareo. Fa Jesosy no mikasika io fa tsy tsika mihitsy manao an'io Jesosy. Tsika mipetraka eto, fa ny toriteny mipetraka eto mandeha any afarantany reto. Aleluia, sampiona fotsy zay hoe Karaiba zay. Any Maorisy koa dia misy. Nosy Maorisy zay kaiketsy. Iza osy no afaka anao batisa zay. Iza manao Maorisy anao batisa. Misy ane. Misy olona mitady atao batisa any Maorisy. Tia voakasika ny tenin'Andriamanitra. Misy fiangonana miananay atozy izy fa tena tsy manome aim-panahy mihitsy. Ary tsy araky le teny voalaza rehetrarehetra ambaranareo rehetra. Fa sokafana toko misy ny masonay ary vonona amin'le batisa fa teneny le olona. Miasa ke Jesosy. Maorisy zany. Ao la réunion koa mbola misy koa. Iza no afaka anao batisa? Aty Madagasikara hoe manontany iza no afaka anao batisa? Ty vavolombelon'i Jesosy ianao. Vavolombelon'i Jesosy ianao mikasika ny olona. Halleluia. Tampirana ty zany tantaraiko zany. Manoratra lera anankiray zay aty Marsay teo atao batisa. Satria kasihan'ny Tompo le olona, misy olona ve aty Marsay hoy zay afaka anao batisa anay. Misy afahoana anazy fa lazay nanao. Miasa Jesosy amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ary hoan Jesosy ihany voninahitra ny amin'izany rehetra zany. Satria ringany ny olona, fitahan'ny olona amin'ny vola, fitahan'ny olona amin'ny resaka karera, fitahan'ny olona amin'ny zao. Tamin'ny herinandro dia nasain'ny Tompo, nikasihan'ny Tompo hoe tafalatsaka tapaka tamina radio evangelika. Mampalahelo azy révérend zay. Tsy fitenenanao mafy ny fahamarinana hoe mafy mazava lazainao. O dia tenen'le révérend mihitsy. Tsy tonona no mianaran'le révérend. Ianareo le mampisy blocage anareo dia zao tsy tohananareo le mpanoton'Andriamanitra. Ny ahafahanareo miroso tsara ao Jesosy a. Ny ahafahanareo tena mahazo ny fitahina sy ny fahasoavana. Voalohany tena moa zay mizara tena anareo a. Eto malaka izy. Zay no namohany azy. Dia toano izy apio izy. Amizara tena rehefa afaka ataonao. Nareo misy tonga ty amin'ny tanan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra. Amizay dia fanasana loko. Miditsy tato amin'ny tanan'Andriamanitra nareo tsy mitondra fanatitra. Ka mandoa fanatitra. Dia zao misy lazay. Ampy zay. Ok zay a. Io tsy mitondra fanatitra io. Rore olona. Io fanatitra lazay io vola. Fahafolo karena. Iraonan'le révérend misy le pino. Mampisy blocage ianareo tsy manome vola. Tsy manohana mpanompon'Andriamanitra. Zay tena mitahanareo e. Zay no mitondranareo. Ore olona fa ka ianao no mitaha ihany. Za ve no mitahanareo? Za ve no mitondranao nareo? Iza no mitondranao nareo sy mitahanareo? Jesosy reny any. Halleloia fa tsy olombelona velively. Asa dia fa ao le apetrao aminy fanahinareo rehetra. Eo am'le aminy aloha tsy todisy Jesosy any. Fa avilan'ny révérend izy. Zany nga ny anarana fifotoana tany amin'izay fianarana ka. Zay mampisy blocage ianareo tsy manome vola, tsy mandoa vola nareo. Tsy manome fanatitra nareo. Matahotra révérend. So tsisy manome vola. Efa betsaka ny mivoaka zao teny misy amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka tany amin'ireny entreprise fivavahana reny. Mivoaka tany amin'ny entreprise fivavahana naka vola aminao fotsiny ny ataon'ny olona. Naroa ny 1 million de francs. Tena mbola tsy mivaky eo. Olona nanefa naroa ny 1 million. Tena tsy ampy 1 million de francs ataovy 2 millions. Fa 2 millions mety avahany io.
olona ka izy ty jackpot loto. Olona ny teny malagasy domina tapambany iny. Zay zany no ataonao am Jesosy. Omeko 500 000 francs Jesosy 50 millions iny tiantenako an'iny. Re olona. Ringana an'io ny sifisiny fahalalana. Révérend, apôstôly, mpampianatra, pastera, zany no ampianarina. Mila mipetraka. Dia mihaino tsara ty ten'Andriamanitra ty. Fa mamily ny zanak'Andriamanitra. Mangeza ny zanak'Andriamanitra. Tsy voavidinao vola karena io fahasoavan'Andriamanitra. Tsy voavidinao vola mankarena io. Ao amin'ny Efesiana dia milaza mihitsy hoe isaorana ny Andriamanitra izay nitahy antsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra. Raha nianatra malagasy dia verbe passé zany efa lasa nitahy antsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra. Ianao mbola tsy teraka akory, ianao efa voatahy. Halleluia. Ahoana ny tsy ampahirenao amin'izany hoe mantelo zany efa voatahy, mbola tsy teraka akory fantahiny. Halleluia. Azonao hoe zany? Mbola tsy teraka ianao dia efa mitahiny. Fa tsy mila makany amin'ny pastera ianao mandovo vola ho tahiny. Ampy zay velomo zanakao sy ny vady aman-janakao amin'ny vola omeny Jesosy ianao, amelomanao ny vady aman-janakao. Fa misy lany vola mankarena mamelona mpanompon'Andriamanitra ny zanany sy ny vadiny tsy manana kanina, tsy manana fitafiana, tsy manana ninninina. Fa hoe amboky mpanompon'Andriamanitra. Zany ka mba afaka miteny za zao hoe ampy zay raha ny ana. Dia ampy zay fomba fanaonareo zay. Vao ny oloko, le olona tsy vahanao fa gijainao ao. Ozy le raha nabavy zay tamin'ny herinandro tamin'ny taoriana fotoana tany. Nampahery misy ozy le teny zarainao reny ary mampahery tena nomeko an'le any vaon'oloko ny DVD. Fa za efa mivoaka tsy tao amin'ny vaon'oloko tsony. Eza le nabavy iny? Eza ny zareo teo? Teo izy teo ka aosy eo. Aosy eo. Tena io Jesosy miasa. Voaka any amin'ny Babilôna any daholo izay zanak'Andriamanitra. Mivoaka any amin'ny entreprise fivavahana daholo izay zanak'Andriamanitra. Fermiera ny fanamasina, mahiratra ny masina, misokatra ny masina. Dia tena mandeha amin'ny fahamarinana. Dia ozy le ty ranabavy zay hoe voaka tao vaon'olo koa tsy manao délivrance zany tsy miasa isy ezaka. Pianao karazy milama amizanao izay manao délivrance. Dia misy olona le ho nanasa ny vaon'oloko. Dia nanatona natao amin'ilay maraty le vaon'oloko. Ny fanontaniana voalohany napetraka le vaon'oloko dia zao, efa nandofa folo karena rena. Fa sao dia ny fahafolo karena sy naroanareo mamparary anareo. Raha lasaina bavy za tsy mandofa folo karena amin'ny forma be aby. Isan'ny tsy mandofa folo karena tsao. Amin'ny forma sasy amin'ny forma. Halleluia, amin'ny forma be. Halleluia. Halleluia. Torina manerana ny Madagasikara. Manerana zao tontolo zao. Amin'ny forma ka tsy mandofa folo karena. Halleluia. Ny anay zato isan-jato any amin'ny Jesosy. Halleluia. Ny anay any Jehovah antazy zay rehetra eo aminy. Zay rehetra omeny anay anazy io dia zay no asainy mitantana. Halleluia. Ka tsy omena amin'ny pastera, tsy omena ny apôstôly, tsy omena amin'ny mpaminany. Halleluia. Zato isan-jato any Jesosy. Izy no manoro anao avy eo. Dana vojeo rainao. Tsy manambola izy ome vola. Dana vojeo ny anabavinao. Dana vojeo eo akaikinao eo a-tokotany io misy tsy manana vary, dana eo vary. Zany ny miaraka amin'ny Jesosy. Fa tsy pastera, apôstôly, mpaminany foana nandeha afasanao. Fa folo karena tsy tantsony ary ny ampiasany volany. Marina ty zany e. Apetraka amintsika mihitsy zany. Fahamarina ten'Andriamanitra zany. Manafaka. Dia zany natao hoe ahoana moa izy aloha. Voaloha hoe efa folo karena momba. Zay tsika vao miditra amin'ny zavatra. Satana. Fanahy mamona ao ambadika ao. Toerina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Lavina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary maro be nijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Torina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny famonjena dia Jesosy ihany. Ary tsy voavidinao vola mankareny io na ny ariary azy. Nidiranao amin'ny fanjakan'lanitra mahay-maim-pona. Nitahinanao isan'andro isan'andro mahay-maim-pona. Fa tsy hoe ny famonjena sy ny famelan-kely ka hoe mahay-maim-pona e. Fa avy eo le hoe fanasana na famahana ola na iny tsy mahay-maim-pona tsy iny. Fa iny mila vola. Tsy raha lasaina vavy. Aza manaiky ho fitahany zany ianao. Aza manaiky ambakany zany ianao.
Fa io ny famonjena nomeny Jesosy tonga dia Pâques. Inona natao hoe Pâques? Raha resiko telefônina foana ny atao hoe Pâques, ny Pâques dia telefônina miaraka amin'ny chargeur, miaraka amin'ny batterie, miaraka amin'ny puce, miaraka amin'ny crédit rahetsy, miaraka amin'ny carte miaraka aminy, izay natao hoe Pâques. Dia rehefa alohanao ny rahetsy tonga dia miaraka daholo zay. Zay natao hoe Pâques. Miaraka zany fa tsy sarary hoe ay kilo telefônina tsy alongray aloha ny 10,000 vidananao crédit, alongray aloha ny raela ahafahanao misarge telefôna sisisy raisiko telefôna ali. Zay zany hoe voavonjy Jesosy ianao maimaimpona tamin'raha fa teo sitana ampeloha ny adidikelo te hivany olana sy mivesana rehetra participation aloha aloha fa zosozao tsy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Maimaimpona io hatramin'ny voalohany, maimaimpona io hatramin'ny farany. Alleluia! Maimaimpona io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zay mahatonga ny olona miteny ianao hoe adala ianao. Adalan'i Jesosy. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe teny amin'ny hazo-fijaliana fa adalana amin'izay ho very. Fa herin'Andriamanitra ho antsika izay vonjeny. Ianao aza mataotao ohatr'izany mihitsy tsy nanome vola dia tsy voatà. Aza mataotao ohatr'izany mihitsy ianao tsy namboadia tsy rakitra dia tsy voatà. Mbola tsy teraka ianao dia efa voatà. Isaorana ny Andriamanitra izay nitaly antsika tamin'ny fitahim-panahy rehefa mifanahy voatà ho azy no miara-nofo. Halleluia! Tsara ny Jesosy io lalaza ny valo. Manafaka anao izany teny izany, mamory izany teny izany. Ary fanaty io teneniko anao fanaty fa tsy vory izany. Fanaty tao an'Andriamanitra izy Davida amin'ny fiakaraiky amin'ny 50, Salamo faraiky amin'ny 50, ny fanatorotory, ny fotorotoro sy mamboratora. Zany ny fanaty. Tsy atao an'Andriamanitra tsinitsiny. Ataoko ino moa izy ny saboran'omby, saboram-barotombola, ataoko ino ny omby sy amanosy, raha lila maka an'izany aby. Ny fanatitra dia vokatry ny molotra manaiky an'i Jesosy. Ny fanatitra Romanina 12 dia ny tenanao atolotra ao an'i Jesosy. Halleluia! Halleluia! Ray aman-dreny révérend ivereny ny tenin'Andriamanitra. Ray aman-dreny apôstôly mpaminany sy ivereny fa maimaimpony ty filazana tsara ty. Fa manafaka maimaimpony Jesosy. Fa tsy ho dejaina sy ho hitady tampony akavola man'olona. Maimaimpona apetrao aminy fanahinareo rehetra. Vao maraina ianao misy fanahina, fa fanahina Jesosy. Apetrao aminy fanahina. Eny an-dalana ianao misy fanahina, apetrao aminy Jesosy ny fanahinao. Gratuit zany. Jesosy miteny hoe aloha fasahirana occupé Jesosy. Jesosy tsy occupé zany. Jesosy tsy en dérangement zany. Ao Jesosy tsisy réseau saturé zany. Fa naray tapitrisa 7 milliards firy olona eto tany. 8 milliards sa 10 milliards iresaka amin'ny Jesosy daholo reo. Amin'izao amin'ireny folatsaka dilo ao eny Jesosy daholo. Fa tsy hoe aza miteny daholo ianao fa tsisy emika nareo 20 milliards fa reo fa dimy. Tiako i Jesosy io reo lasina. Mahagaga io. Ampy io a. Ianao hoe tsy faly manana an'i Jesosy. Miadana, sambatra, afaka, mivonjy, milamina ao Jesosy. Halleluia! Ino ny fanahy? Nomena maimaimpona nareo zara maimaimpona. Ino ny fanahy rehefa mifanahy kosa no tenenao hoe eo le ray aman-dreny azy. Eo ny zao. Ny fanahy no tenenao dia atoro. Fa saveran'ny olona ny baiko anao. Saveran'ny olona ny baiko anao. Le olona ke baikona e. Dia tsy noho ny fitiavany an'i Jesosy no nanaovany azy. Fa noho ny tao azy. Ary noho ny fitadiavana ny fitahiny. Fa io Jesosy, ianao efa voatà ao amin'i Jesosy. Ianao efa fanatitra ao amin'i Jesosy. Ianao efa ao amin'i Jesosy. Ampetao aminy fanahinao izy mianao. Halleluia. Beta be zavatra fomba ataon'ny olona ametrahana ny fanahina. Sasany foka sigara, fa hiala ny fanahina. Sasany mira arta, roka, fa hiala ny fanahina. Sasany mety misotrosotro kely, hiala ny fanahina. Sasany manao foty, fa hiala ny fanahina. Sasany mety manao zumba, hiala ny fanahina. Fa mandara daholo zany rehetra zany. Ozy le manao izy zay hoe eto ty ozy eto ty ozy dia ambonitsika ataontsika hira dia ho potika. Ka io potika zany na ataonao hira. Fanadalana anao fotsiny zany. Dia andeha hijery spectacle ianao mandovola. Eto ty fa ambonitsika dia ataontsika hira dia ho potika. Vaoka avao anao mbola iny ihany le fanahy.
Ampetrao amin'ny Jesosy raha lasaina valy. Ampetrao amin'ny Jesosy raha lasaina valy. Ilaina ny fampitantana ara-panahy. Ilaina ny raha lasaina valy. Ilaina ny mifampitondra izay mavesatra. Tena ilaina zany tsy mandany zany mihitsy. Ilaina ny fampiresaka rehefa misy mavesatra anao tsy mandany zany mihitsy. Rehefa fanano ny tady, mba te hiresaka aminao, mba te eo nakety. Rehefa fanano ny tady, afaka miresaka, afaka aminao. Tsy lavina mihitsy zany. Tsy natao hifampitantana, hifanohy, hifampahery. Fa aza takalinao zany ny fihaonanao amin'ny Jesosy manokana. Zay ny tiako apetraka. Fa tsy hoe mandantsika hoe mandantsika sy manidy atsika hoe tsy resaka amin'olona, tsy zara aman'olona. Ilaina ny fampizara sy mifampitondra izay mavesatra. Zany. Fa ny voalohany indrindra eto amin'ny Jesosy. Halleloia! Fa izy no mianao. Izy no mianao. Ahoana ny fompitondrana zany? Vavaha. Ahoana ny fompitondrana zany? Eto aminy. Fa io ilay lazaika hoe misy fahotana amin'ny teo dia tsy samy resaka amin'ny Jesosy. Zay kely olonantsika. Sa ahoana? Zay. Misy fahadisoana natao tany, misy fahotana sisa dia Jesosy hoe leheno ahy. Zaloha dia fasaka SMS perikafo azy tery ana. Zay politika asika. Dia vavaka distance. Ho anao. Aty Fransa fa za vavaka ho anao. Fa solo tena ao Madagasikara manangona vola ho anahy alefa aty Fransa. Tia compte bancaire. Fa za vavaka ho anao a distance. Ringana ny olona tsy fahalalana. Efa lasa izy mangorongoro amin'ny fivavahana any. Ny aty Madagasikara tsy foy. Tia compte bancaire rehefa azana vola ho anahy. Mahazo amin'ny Jesosy amin'izany. Ho avy hoe fitsarany Jesosy. Tena tsika tsy mitady vola makarena amin'ny Jesosy. Omeny Jesosy atsika izay ilaitsika. Amin'ny antony sy amin'ny ilana azy. Fa tsy io no ketreha amin'olontsika. Amen. Ohatra ny lazainy rahalahy izy. Miarenanao dia Jesosy. Halleluia. Halleluia. Miarenanao dia Jesosy. Zarao Jesosy. Mampahery anao mahita rahalasy avavy aho. Tonga namana rehefa tongeko. Zany mahafinaritra. Rehefa tongeko anao tsy afara hoe tonga vola. Fa rehefa tongeko anao hoe tonga namana raha misy tianao hienten'Andriamanitra. Dia misy rahalasy avavy mitondra ray aman-dreny, mitondra cousin, mitondra mpiara-miasa, mitondra namana mpiray volovindrina, mahafinaritra izy zany hienten'Andriamanitra. Dia betsaka ny voakasika amin'ireny, betsaka ny kasihan-ten'Andriamanitra amin'ireny. Satria anao fanasina sy fahazamana hitory an' Jesosy ihany. Halleluia. Apetrao aminy fanahinianareo rehetra fa izy mianareo. Io fanahiny raha vao mijanona ao aminao, hita fanahiny amin'izay tsika. Napetratsika aloha dia hoe Jesosy mitazona ny momba antsika. Jesosy no mitahy, Jesosy no momba, Jesosy no manome ho antsika rehetra. Fa tsy olombelona. Ary manana koa. Petratsika hoe fanahina raha vao tazoninao. Salama ianao. Tsy salama ianao raha mipetraka ao aminao hoe fanahiny. Sasany marary vavony. Miarita vavony. Zany kely efa tena dinihana noho ny stress. Fa avy eo anao mena hoe sy mety didina. Inona sy inona rehetra. Fa io ato io. Dia ato io. Matahotra manady. Marary vavony. Ty misy asida miakatra. Misy hormona mikorotanao. Dia marary vavonao. Noho ny olo fanahina. Marina sa diso. Na koa rehefa manahy, exita be. Tsy isy fitiavana zaraina amin'olona tsony. Miondry dia lasa saina, ny volo lasa fotsika aigana. Noho ny fanahina dao any. Satria tazonina ao le izy. Fanahina. Sosi. Fiary an'iny zao fiainana zao. Na koa noho ny fanahina, dia lasa misy palpitation. Teo amin'ny 20 taona teo sava, 20 taona zany ianao mety. Riary mataza. 5 taona mety any, 30 taona mety any. Miakatrakana amin'izay 5 taona. Efa mihemisahina, efa mihemiriteritra. Dia tonga hoe palpitation, tension, sy ny sisa. Noho le taona miakatra, ary noho le saina mieritreritra. Manina raha tazomina 20 taona foana ny sainanao. Ny atao hoe paraza dia mavitribitrika azy mataza. Fa noho le fanahina, lasa misy ny tension. Tsy mametsina izay misy tension sy marary vavony mihitsy eto. Jesosy anasitrana anao
Jesosy hanafaka anao fa tsy mihitsy hoe fitsarana sy fandatsana lavitra zany fa tiako lazaina anao fotsiny jereo eny vokany tsisy fiadarana lasa kizitina amin'ny ankizy ao an-tsaha lasa tsy mikarakara ny ankizy lasa tsy feno fifaliana fanahiny dipetabe le fanahiny ary le fanahiny io zavatry ny tany daholy azonao fanahiny io tsy fre ve amin'ny herinandro sakafo ny ankizy ve am'izao mikolasy ve sy ny sisa sy ny sisa de malahy ianao de mavesatra ianao de tsy miditra aminao tsy ny ten'Andriamanitra blocage mifanahiny tsy mety raha misy fanahina raha lasaina vavy mijanona amin'ny toetra fa vao misy ny fanahiny de saroteo amin'ny Jesosy vao misy ny fanahiny de saroteo amin'ny Jesosy tia ndray Jesosy zao ndray fa tsisy misy hoe nakeo amin'ny Jesosy ka mbola mavesatra za nakeo amin'ny Jesosy de saroteo iza nakeo amin'ny Jesosy ka mbola mavesatra mbola be fanahiny tsisy be fanahina sy be alahelo amin'izao fiainan'izao ty misy afatra tsara tiana omenana tsy misy alaolana naiza fa tsy ao amin'ny Jesosy rega no avotraka raisoeke ribe fanahina sy be alahelo amin'izao fiainan'izao ty misy afatra tsara tiana omenana tsy misy alaolana naiza fa tsy ao amin'ny Jesosy regana ihany no avotraka raisoekeo ambaramilala hoe toindray anio favelona Jesosy ambaramina hoe toindray anio fitsangana Jesosy ambaramina hoe toindray anio fiainana Jesosy ze manisy anio anio manak'izay tsy miova Jesosy izay tsy manana any Jesosy de mba jereo anke nafaly aza de hita ihany fa malahelo tare satria tambesaran'izao atipiainan'izao ka malahelo lava ny fone satria Jesosy tsy ambaramina hoe toindray any favelona Jesosy ambaramina hoe toindray any nitsangana Jesosy ambaramina hoe toindray any fiainana Jesosy omanisy anio anio manak'izay tsy miova Jesosy alleluia maro zany teny zany velony Jesosy be fanahina ve anao mavesana ve anao be ampy ve anao be fitsapana ve anao tsy milamina ve momba anao reto Jesosy ny vahoana Jesosy ny vahoana voakeza ny fahazara ratsy ve anao voakeza ny fahotana ve anao Jesosy ny vahoana halleluia oety eo aminy daholo mavesana anao rehetrarehetra tsisy anafenana raha tsika e ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko fa 13 Matthieu toko fa 13 zao ny fataro ny blocage amin'ny fiainanao de no le fanahina eo aminao mahatonga anao tsy mamovo an Jesosy tsy mamokatra ho an Jesosy tsy mitondra vo an Jesosy de ny anisany mahatonga anao tsy mitondra vo an Jesosy de ny fanahinao sy ny fiahiahinao
hanitra lasa le tany nambolena eny misy tsilo ianao. Ny falahina zany dia tahaka ny tsilo, ary rehefa eo tsilo voagezany iny ny teny dia tsy mitombo dia maty. Dia nio kely zany, zato tsy be fitiavana, zato tsisy fanefena, zato tsisy fifaliana, zato tsisy fiadanana, satria nahoana ejain'ny tsilo, ary le tsilo dia tsy inona fa ny fanahina. Hoeto amin'i Jesosy ny tsilo hiala ny fanahina, mitombo tsara ny tenin'Andriamanitra. Matito 21. Ahoana ny voasoratra? Matito 21, andininy faharoa amby roapolo. Matito 21, andininy faharoa amby roapolo. Ary ilaina fafiteny amin'ny tsilo, dia izay mandray ny teny, samy mandray teny daholo ihany eto. Fa rehefa samy mandray ny teny eto alahady a, lasa amin'izay ihany alasana iny sisisa. Mito izay mitondra vokatra. Fa samy mandray daholo aloha eto. Dia izao ny voasoratra. Ary ilaina fafiteny amin'ny tsilo, dia izay mandray ny teny, ary niny fiahiahiny izao fiainana izao sy niny fitaky ny harena mangeza ny teny ka dia manino sy manino. Inona ny atao tsy mampamoa anao? Fiahiahiny izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena. Esaka ane zanak'Andriamanitra miahihany izao fiainana izao. Miahiahiny sosino mana feno fanahina benika dia ny harena koa mamitaka azy. Raha vola sy harena no manaiky atao. Tsy ao amin'i Jesosy zany. Jesosy ary manasa hoe arivo vola fotsiny, arivo vola mena. Arivo eny amin'ny fofoko. Fa ny tsy tono akora mena mena. Ny tsy tono akora vola fotsiny. Hoe mandray an'le tena izato ihany hoe hiarena mihitsy dia Jesosy raha lasa elaha. Raha mitombo ary ny harena izy any misy Salamo 1:20. Aza vorenana ny fo. Aza orona any fonao. Aza orona any fonao. Alleluia. Fa zay le fanahina hoe mangeza ny teny. Fanoharan'io ary amin'ny ny mpamafy hoe namoaka voly zany dia nafafiteny amin'ny tany rehetra. Ohatra hoe tenin'Andriamanitra nalasa. Fa tsy ny rehetra keny novainy tenin'Andriamanitra. Na tsika rehetrarehetra io zao mandray teny tsy tafaova daholo tsika. Satria samy manana ny terrain, sasany feno vato, sasany feno tsilo. Fa sasany tena tanlona. Tena tanlona ka ihany miariterana ny tenin'Andriamanitra. Amoho tenin'Andriamanitra. Dia io tsilo io fanahina. Ampetrao amin'i Jesosy fa lazainy varo fanahina. Teneno ambara ho aminy. Halleluia. Fa io fanahina tsy mahatafiakana amin'ny fanjakana lanitra io. Raha vao mijanona foana. Luka 12:20. Luka 12:20. Andininy 5:30. Ataoko hoe mibahana be amin'ny fiainan'olombelona io fanahina matona sy Jesosy resaka tamin'izy teto tany. Luka 12:20, andininy 5:30. Ary mitandrema fa ndao fonareo manino hovesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamanona ary ino iny zao fiainana zao. Lasa mitovy sikazy amin'ny fisotrotoka sy ny fahamanona iny. Iny mety tsy misotrotoka ianao? Mety tsy mamo anao? Ianao manabe. Tovy amin'ny fisotrotoka ihany ianao zany. Tovy amin'ny mamo ihany ianao zany. Satria ataon'ny tompontovy klasy le izy. Dia manao izy tandremo fa sao dia vesaran'ireo ny fonao dia manino tampoka aminao tahaka ny fandrika izany andro zany. Fa hiatra n'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany izany rehetra zany. Azosika ve? Tahaka ny arako za hoe rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raha olanitra. Olona be fanahina sy vesara fanahina. Iny tsy tafiakatra azy. Satria mavesatra be le fanahina dia tsy tafiakatra ianao. Azonao. Fa rehefa entinao amin'i Jesosy déchargenao. Alléluia. Rehefa saratsaina foana hoe décharge na batterie, décharge zao rehetra. Décharge un souci koa io. Tsisy souci tsony ao amin'i Jesosy. Falifaly any miramirana. Mety tsy mivany olana. Za miatana amin'i Jesosy. Alléluia. Mety mora tsy milamina manodididina eo. Za miatana amin'i Jesosy. Zay kely miaraka amin'i Jesosy. Dia plus kely rehefa farany amin'ny Luka 12:20 teo, Luka 12:20 teo hoe dia inona ny toro lalana lazay
Fa miambena ho izy fa manino. Zay fa miambena ka manino. Mivava mandrakarivo manino. Mahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra zany ary tsangana eo anatrehany zany. Mivava mandrakarivo. Mandrakarivo zany hoe amin'ny valo maraina ihany. Amin'ny roa atoandro. Amray maraina, amin'ny ansiviana. Inona atao hoe mandrakarivo? Fotoana rehetra. Amen. Inona ataontsika mandrakarivo? Afaka. Ary inona ataontsika tsy olombelona ny milona? Inona ataon'ny olombelona rehefa mandrakarivo? Raha vao zay tao zay dia manino izy? Maty izy raha vao zay tao zay. Raha vao tsy miaina ianao dia maty. Tsy miainangy ianao ray minitra na 10 minitra. Dia ino ilay mandrakarivo? Fongarivo na vongarivo? Ohatry hoe miaina, ohatry ny fiainana zany ilay vavaka. Ohatry ny fiainana zany ilay vavaka miaraka amin'ny Jesosy mandrakarivo. Alleluia! Antsika ve zay teny zay? Afaka manatona an' Jesosy daholo nareo rehefa mibebaka ary rehefa miditra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Indray a Jesosy, indray a Jesosy. Farany amarana antsika azy a Filipiana 4. Efatra sy fahatelo. Filipiana 4, andininy fahaeniny. Filipiana 4, andininy fahaeniny. Aza manahy na inona na inona. Baiko zany azy. Fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Seul miaraka amin'ny Jesosy io a. Zay seul miaraka amin'ny Jesosy io. Ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Jesosy. Dia farany indrindra andiny fa 9 folo. Inona no misoratra ao? Alleluia. Fa Andriamanitro ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho antsika rehetra. Ho antsika rehetra. Vavaky manatona an' Jesosy. Alleluia. Tsara Jesosy.